Iavahan'ny foko Merina sy Betsileo amin'ny foko roapolo hafa manerana nosy ny fombam-pamadihana. Itambaran'ny soatohavina maro izy io, dia ny fanamafisam-pihavanana sy fifanajana eo amin'ny mpianakavy, ary indrindra ny fanomezan-kasina ny razana. Kanefa ihany koa miaro amin'ny taotry ny malagasy rehetra amin'ny hoe Very Faty izany. Ny famadihan'ny razana dia fomban-drazana malagasy. Ny Merina sy ny Betsileo no tena manao azy fa tsy ny malagasy rehetra raha Madagasikara. Fa ny fanajana razana kosa dia ny malagasy rehetra raha Madagasikara manao azy amin'ny endriny maro samy hafa araky ny foko. Miantoka mihitsiny ny tsy fahaverezana sy ny hoe mba tsy hahavery taranaka faramandimby any amin'ny vazantany Iavahan'ny. Mazava-dehibe ny fanaovana ny famadihana ankoatran'ny hoe famorina fianakaviana sy ifakalalan'ny fianakaviana rehetra manontolo dia mba tsy hivady-pihavana reo fianakaviana reo satria tsy mifakalala. Mazava-dehibe le famadihan-drazana ihany koa dia fanajana ny razana sy fametrahan'ny gasy hoe manakasina ny razana. Ho an'zareo kristianina le izy dia mazava-be satria ao anaty baiboly dia misy hoe avy amin'ny tany ianareo ka iverinao tany ray. Zany hoe io taolana manofo ny Merina io zany narahany sy zay rehetrarehetra momba azy rehetrarehetra rehefa aorinan'le fahalovana rehefa lasa nodivovoka izay dia miverinao aminy le fahamasinana zay nanana ny olombelona teto an-tany hoe nataon'Andriamanitra tahaka azy ny olombelona. Dia amin'ny fotoana iny miverinao anatiny io vovoka io le hasina zay mampitovy ny olombelona amin'Andriamanitra. Toy ny fomba amam-panao rehetra manana ny drafitra azy manokana ny famadihana. Isan'izany ny famorina ireo mpianakavy rehetra avy amin'ny lahy sy ny vavy, na lavitra na akaiky, na eto an-toerana na any ampitan-dranomasina. Isoronana ihany koa ny famadihana ary anandrona sy ampiasana tetiarana tsy havery na iray aza ny taranaka faramandimby. Miainga amin'ny tetiarana zany ny fanomanana ny fanaovana ny famadihan-drazana. Atao ny tetiara-pianakaviana dia karazanina manerana ny Madagasikara na hatrany ampitan-dranomasina ary na taranaky ny lahy zany na ny taranaky ny vavy. Mifakalala hatrany zany ny taranak'olona ray. Ampahafantarina ny razany sy ny havany. Mafy amin'ny gasy Merina sy ny Betsileo ny atao hoe tsy tafiditra ampasan-drazana. Tsy maintsy ampidirina ampasan-drazana ny razany gasy. Ny gasy zay tena mitazona mafy an'io tetiarana io zany tsy misy gasy Very Faty zany mihitsy zany eto ambonin'ny tany. Mizara roa ny fanaovana fomba amin'ny fametrahana ny asiny ny gasy zany sy ny razany dia samy aminona omby daholo reo rehefa atao. Nofokena amin'ny tam-pihavanana ny anaran'iny hena vonona amin'ny famadihan-drazana iny, tazonan'le fihavanan'le mpiretam-po sy le fianakaviana rehetrarehetra. Ka ny menaka fonombony zany sy ny trafon'io omby vonoana io zay vonona andray andro meloa dia iampona dia alainy dia osora menaka le lambalandy. Le lambalandy iny anafinan'le razana. Dia tsy maintsy volavolaina tsara le razana aloha zay vo finosina, zany hoe fitinina zany fitina mba tsy boraboraka. Tsy miasa tsony ny anarana le menan'io razana io rehefa tena lasa vovoka tanteraka izy fa omena anarana hafa izy. Dia ny anarana omena azy dia dadabe na hoe ikaky na nenibe na hoe bebe. Dia mandeha tsy telotelo reo tan'olo reo zany dia manositra menaka n'io lamba efa voafono izy zany, manositra menaka n'io lamba landy io dia hosorana miakatra fa tsy hosorana midina, sady miteny anakapo indra mandeha dia miteny alokin'ny vava indra mandeha hoe mandina ianao dadabe na mandina ianao nenibe. Mandrapatapitry ny menaka iny dia mangataka amin'Andriamanitra sy dadabe izy zay mba hasomba tsara azy sy atonga azy ho tsara antitra azy marofa zany. Ny fombafomba rehetra moa zany ny famonosan-drazana, ny famoahana razana, ny fampidirana razana, iny zany misy antony dolidolidolidolidolo iny.
manana ny fadiny ihany koa ny famadihana ary ananana loza mihitsy ny fandikana izany. Voafetra ihany koa ny fotoana andevenana amin'ny fasana ieverana anaovana famadihana, toy izany ihany koa ny sakafo amahanana ireo nasaina. Ny zavatra tena tsy azo atao aloha raha manatanteraka amin'ny fanatanterahana ny famadihana de izao. Ny fasana eritreretina anaovana famadihana aloha zany a de tsy azo ampidirana fatilena. Taona meloha ny anaovana famadihana zany de tsy azo ampidirana fatilena ntsony ao anatiny fasandrazana io. Satria zavatra fahasoavana le famadihana, akaratsina ny fandevenana. Zay zany aloha tsy azo atao. De ny zavatra tena tsy azo atao koa satria tsy ilozany zay misy razambe efa nodivovoka ao. Ka zay nodivovoka rehetra ao nefa dia masina sy manana ny asiny. Dia tsy azo atao zany no mamono kisoa ho atao sakafo raha manao famadihan-drazana ny Merina. Satria ny antony tsy azo amonoana kisoa ao dia le tanandry zareo mihinana an'le hena sy misakafo mandrairay kisoa iny dia tokony tsy andraisana an'le razana zay efa nodivovoka ao anatin'io fasana io. Fa raha ohatra ka izany no atao de tsisy dikany anaovana famadihan-drazana fa loza minatambo sy zavatra tena mampivaraontsana ary miteraka tsy zavatra tsy mahasoa iza aorinan'ny famadihan-drazana. Mizarazara sy tsy voahaja intsony anefa ireo fanao ankehitriny amin'ny fanatanterahana ity fomba ity. Miova manaraka izany ihany koa ny tanjon'ny mpanatanteraka azy. Zany no mahatonga ny olona manao famadihan-drazana no tsy mitovy hevitra. Ny fiheveran'ny ilany voalohany dia angataka fahasoavana sy angataka fitahiana amin'Andriamanitra amin'le hoe ajaony razanao mba maro andro anao Fa ny fiheveran'ny olona anankiray faharoa dia misy zavatra misy loza mandringana anazy. Lasa fahita izy, lasa kizofary izy, be loatra maty am'zareo. Dia mieritreritra izy hoe sao de manatsiny amin'ny razana, de andao amadidrazana. De manao izy. Fa ny anankiray fahatelo tena business mihitsy. Tena business mihitsy ny hoe rehefa elaela izy manao aterokalao any aman'olona de kotiny satria soratany amin'ny cahier reny. De hoe efa tokony verina volatsika. De manao devis izy anaovana an'io famadihana io. De devis azahoan'ny tombony farafaratsiny avy telo eny na avy roa eny no tsy maintsy ataony ao anatin'io zany. De atsony daholo le olona nanaovany aterokalao kanefa tsy maintsy avy roa eny na avy telo eny tony vola averin'le olona amin'ireny satria fady le izy aheny. Zany nefa tsy azo atao. Tsy azo atao mihitsy zany hoe ny razana no ataonao business. Rehefa tsy fantatra tsony le hasina sy le zo aman-kasin'le razana anaovana ny famadihan-drazana dia lasa tsena am'izay ny razana. Lasa tsena zany hoe robain'ny olona ny fasan-drazana de alain'ny olona ny tolan-drazana dia amidy ohatra ny etam-barotra rehetrarehetra. Ary io talohan'ny nahatongavan'ny kristianina teto Madagasikara dia tsy nisy an'izany. Fa hatramin'ny nahatongavan'ny kristianina teto Madagasikara voa lasa business io razana io. De lasa business io famadihan-drazana io.